ny antoko avana zay namorona matoa docteur Jean Robinson dia manohana tsisy fipetra ny kandida natolo sy niry mary eto Antananarivo renivohitra ilatsako be ny tanàna raha matofiarina Ramanatsoa marianay atona fa laninay atsaka sy andavany ary sitrakay nanorana an'io Ramatoa io kandida be tanàna eto Antananarivo renivohitra satria fantatray fa mafeno ny fipetra ilain'ny tanàna Antananarivo izy na amin'ny fomba fihetsika na amin'ny fomba fiteny indrindrindrindra ny falifaly eny am-panahy zay hitarihany ny vahoaka Antananarivo tsoroko etony eto ama vice-président eto koavana fa io Ramatoa latsaka be abe ny tanàna io dia miarana tamin'ny lehibe anay zay tsy iza fandrefatoa zany lui Robinson tamin'ny sekolim-pinoana teto Antananarivo tamin'ny fotoanandrony nanapa-kevitra ary ny lehibe anay docteur Jean Robinson fa niala avansiny izy tonga eto Antananarivo andatsabato anohana any kandida io izy mivady matoa izy amin'ny lavitany tonga eto Madagasikara dia ny fitiavany ary ny fahafantarany fa maharaka tsara ny fipetra zay ilaina azy mbola zahobe ny tanàna io Ramatoa io eto dia manambary eto fa ny antoko avana manerana Madagasikara dia manohana tsisy fipetra ny kandida atolo sy ny manerana Madagasikara ary manainga ny havana rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any andatsabato any Ramatoa ihany Ramanatsoa amin'ny 11 décembre dia manainga amin'ny vahoaka ihany koa na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny province sy ny faritra rehetra andatsabato an'izay kandida atolotny hafa ihany zany be ny tanàna lany any miaraka mpitondra zany fa raha olona tsy miaraka mpitondra nitondra ny tanàna anankiray dia noko marimarina fa fitiava tena tonga eo ary tsisy zava-pany karaha tsy tsika vahoaka malagasy nampalosan'ny faritra misy atsika ny commune tsirairay avy dia mampirisika zay andatsabato amin'ny voalohany indrindra iary Ramanatsoa larana fahafito amin'ny bulletin tokana vavy Antananarivo io ka minso matoky ary manantena fa sitaka Antananarivo ary teny ary avita be amin'ny dikapetraky ny vahoaka malagasy any masany tany lazana tsy maintsy mandroso Antananarivo tsy maintsy mandroso Madagasikara misoratra inga atsika rehetra vahoaka malagasy nantokona ndraikiratsia rehefa tonga ny fifidianana amin'ny laroby zao dia manainga atsika anara-maso sy jery akaiky fandeha eny hatrany amin'ny fanisambato ka hatrany amin'ny fiafarany matoko sy mifahendren'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra fa mifahendren'ny vahoaka Antananarivo ka tsy hanao atsiramanytsika ary manainga atsika vahoaka Antananarivo koa tsokamo fa mitsangana dia mandala makanety foty manangana aza miany gitara be mandeha mandatsabato fa miandriana mielo ary aza kivy amin'ny filara fa arakaraky ny laharanao ka andatsahanao vato ny Ramatoa Ramanatsoa dia tsoroko amin'ireo tombontsoa ho an'ny vahoaka Antananarivo sotra indrindra